Fahotoizantsika hatrany ny fampahalalam-baovao. 10 janoary 2024 sambany teto amin'ny tantara tafapetraka ary miofaofany amin'ny tendrony atsimon'ny planeta tany any amin'ny pôle sud ny sainam-pirenena malagasy ny mpandrarà teratany malagasy Zozoboka mpanorona no sady filoam-boninahitry ny vision Madagasikara no nahavita io dingana goavana tany an-teran'io araka ny fampitam-baovao ny 17 janoary 2024 teo zanak'azo 10 sy 940 no nivolen'ny Vima tany Andakana izay nampitondraina ny anarana hoe fambolekazo pôle sud no io dingana goavana io fa nadiadina nateriny Manohy Arvony. Afaka mirehare Madagasikara sambany teo amin'ny tantara tafapetraka ary miofaofa voalohany any amin'ny tendrony farany atsimo amin'ny planeta tany any amin'ny ranomandry ny pôle sud ny sainam-pirenena malagasy fotsy mena maitso ilay mpandraharaha malagasy mpanorona no sady filoam-boninahitry ny vision Madagasikara Zozoboka no nahatanteraka ny dingana goavana be io ny alakamisy 12 janoary 2024 teo izay nataony mba ho modely anehoana ambopo izay efa napetrany hatramin'izay ny hoe anangana Madagasikara vaovao. Maneho ny fahombiazana teraky ny fikirizana sy ny faharetana ananany ny malagasy zany. Raha tsy ivina dia sambany no mitondra avo ny voninahitra sy ny ambopo malagasy toy izao izy Zozoboka teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tendro avo indrindra maromaro eran-tany tamina firenena valo no efa nametrahany ny sainam-pirenena malagasy toy izao. Ny fanindran-dalana tamin'ny dingana goavana vitan'io dia nampitondraina ny anarana reboisement pôle sud na hoe fambolekazo pôle sud ny fambolekazo izay fanao isan-taona ny vondrona vision Madagasikara natao teny Andakana ny sabotsy 17 janoary 2024 teo. Zanak'azo maherin'ny 10 sy 940 avy amin'ny graine de vie no novolen'ny fianakaviam-ben'ny vision Madagasikara ao anatin'ny fanatanterahana ny fandraisana andraikitra izy ireo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Tanjona hatrany ny amerianana amiloniny ireo nofotany sy anamafisana andro ivoary ihany koa izay efa fanambiny izy ireo hatramin'izay. Nampiavaka ny tamin'ity taon'ity kosa io dingana goavana nataon'ny filompanorona vision Madagasikara Zozoboka io hoy ny maître Frédérica Banks filohan'ny Vimango. Ny andro Vima dia manao fambolekazo isan-taona ary manao fambolekazo izany amin'ny anaran'ny société zay anaovany asso social fa ny andro androany 17 janvier dia tena zava-dehibe ho an'ny fondateur monsieur Zozoboka sy ny famille vision Madagasikara satria nahoana androany dia nametraka ny drapeau de Madagasikara ao amin'ny Antarctique pôle sud monsieur le fondateur Zozoboka androany 17 janvier ary androany koa zany no nanaovanay ny fambolekazo zay mo slamatra hoe zay mamboly mamiainy. Tsy fietsika ara ekôlôjika fotsiny ihany fa fietsika siasa mitondra fanantenana ho an'ny taranaka sy ny hoavin'ny Madagasikara ny fambolekazo hoy ny fanazavana.